zavatra tiako resahana kely satria anisan'izay tena mampanontany ny malagasy rehetra ny diako tany Londres. Averiko foana ihany aloha fa misy restriction reporting na interdiction de communiquer des informations du dossier io. Dikan'izay misy zavatra tsy afaka lazaina anareo, tsy afaka avoakako satria izay ny lalàna. Fa ny procédure no azavaiko aminareo hoe ahoana ny fandeha izany procédure any anglo-saxon izany mba ahafantarantsika izany hoe inona no mitranga. Voalohany indrindra aloha fantatsika rehetra fa Romy Boyce Randrianarison sy Philippe Tabuteau dia tratra teo amin'ny tany Londres taky vola sy nanao extorsion tamin'ny orinasa James Hilt. Io orinasa io nanao velam-pandrika ho an'izy ireo satria efa faniteliny no nangalany zareo vola tamin'izany. Tiantsika marihana fa tsy voasambany nisy ohatr'izao teo amin'ny tantaran'ny mpitondra malagasy. Fa efa be dia be, efa niatra an'izany ny QMM, efa niatra an'izany ny Chéri, efa niatra an'izany ny CSPI, efa niatra an'izany ny orinasa isan-karazany. Fa tsy nanao velam-pandrika ary nanao ataontsika hoe jouer le jeu zareo mba tsy ho very ny investissement tao Madagasikara. Fa ity orinasa Britanika ity kosa tsy nanaiky an'izany satria efa trop loatra izy dia nifandriany zareo. Marina fa tsy dia tena hoe betsaka indrindra amin'ny ataontsika hoe pot de vin na ny dessous de table izay omena amina ino moa ty fahafana mamy exploitation na fahafana mandrarao Madagasikara ny 250 000 livres sterling izay nangatahany reto, fa misy amina million indray amina dossier anankiray, misy amina million ny alainy zareo. Fa io aloha ny tratra. Fa izao tratra zany izy mianadahy dia nandeha dia tonga dia voasambotra avy hatrany dia nentina any amin'ny fonja. Rehefa nandeha ny fitsarana tamin'ny le 6 septembre le 8 septembre dia ny anankiray Romy tsy niaiky nandazany izy ny fiampangana azy ary roa herinandro tao aorianan'iny dia niaiky ny fiampanganana azy indray i Philippe Tabuteau dia nanomboka teo misy an'le restriction reporting satria anomboka zany ny fanadiadiana lalina ho ataon'ny fitsarana sy ny National Crime Agency. Azonareo le fandehan'le izy. Dia noho izay fanadiadiana lalina ataony zareo izay dia mila manapirofo ry zareo fa meloka i Romy ary Romy kosa hanapirofo fa tsy meloka hono izy. Raha izy tratram-bodioby nefa milaza fa tsy meloka, sûrement zany misy olona hafa lazainy tompony antoka amin'izany zavatra izany. Manomboka eo koa dia samy hafa ny plaidoirie-n'izy mianadahy ireo satria ny ray miaiky, ny ray madà. Ilay anankiray miaiky zany dia mba tsy ho tsisy lésion eo amin'ny saziny, ataontsika hoe matiantoka izy eo amin'ny saziny. Normalement izany tokony mahazo faveur kokoa noho ilay anankiray tsy miaiky eloka, dia izay koa no mahatonga an'le restriction reporting. Noho izay antony izay dia mitohy izany ny fitsarana amin'ny le 11 décembre sy 6 février ary ny alohan'ny 6 février izany hoe nanomboka 8 septembre, 25 septembre, 27 octobre, 28 novembre, 11 décembre dia audience préliminaire anaovany zareo échange de pièces de dossier, échange de conclusion, échange de de documents de preuves à charge et à décharge. Antsika le hoe à charge dia mandetika, ny atao hoe à décharge dia manadio. Romy zany ezaka hitondra ny proof manadio azy
ny NCA mitondra ny profo mandetika azy. Dia ao anatin'izay zavatra dia amin'ny procédure anglo-saxon tsy ohatry ny any Madagasikara sy ny Frantsa hoe mandeha ny instruction zay vao audience. Fa ny any zany fixer ny date d'audience mandeha amin'izay le instruction. Dia avy eo misy témoin maro possible ho voantso amin'io. Izay fisina vavolombelona maromaro izay no hitondrany retsy andany sy ankilany ny fiarovatenany sy ny fanenjehana izay tazominy. Ny fanenjehana moa zany le hoe maintien de la poursuite judiciaire ataon'ny prosecutor service sy ny National Crime Agency. Izay no mahatonga ny olona voatonona ao Madagasikara hoe voantso amin'io raharaha io. Azonareo le izy? Ny zavatra nitranga tamin'ny 17 ny volana novambra zany dia ao anatin'izay cadre-ny instruction izay. Ny détail tsy afaka lazaiko anareo fa le procédure ho any azavaiko. Misy miteny manko hoe manelitsao fanirisoa, misy miteny manko hoe mamahandainga, tsy manana intérêt anelitsao sy amahandainga atsika. Tsy manana an'izany satria nahoana mbola ho hitantsika amin'ny 6 février izay aharitra tapa-bolana iza daholo no voantso tao ary iza daholo no nalaina bavany. Dikan'izay mareta kely fotsiny sika. Dia ivoaka eo ny marina iza mandainga, iza no tsy mandainga ao anatin'ny histoire ity. Ary za dia miteny amintsika izay afaka amin'io 6 février mandritry ny tapa-bolana tongava. Satria mandritry ny 2 herinandro no aretan'izany procès zany mbola misy an'le restriction ka izahay izay anatrika, izay moa dia anatrika tsy afaka mamoaka information fa raha tsy te ho tantaraina zany nareo dia aleo mahita maso. Ary mahatratra eo amin'ny 50 na ohatran'izay eo ny salle d'audience zareo somary kely fa izay tafiditra aloha zany dia misisisika eo dia izay tsy tafiditra dia mba mivandimby. Izay afaka misabsabte dia mandeha, izay tsy afaka les 3 premiers jours, les 3 derniers jours au moins tongava. Zay zany no tiako resahana mikasika an'io. Aza kivy nareo na tsy afaka nanome vaovao za rehefa le niala tany Londres tamin'ny 30. Izay ny antony. Fa tsy hoe akory tsy nahazo. Ary izahay dia nahazo fanamariana, nahazo confirmation fa tsy tany à Madagasikara Andry Rajoelina le 29 sy ny 30. Niala tao Antananarivo izy dia nandeha Nosbe dia tao Nosbe izy nandray izay vol nalainy na io direct non mandeha Johannesburg na Kenya na Afrique du Sud na Maurice fa nandeha antsokosoko izy. Niafina izy. Ary ny zavatra azony zareo atao dia satria izy voantso mety teny izy hoe za mbola anatrika ny proclamation officielle amin'ny le premier fa mba mangataka fanemorana kely an'le fangalana am-bavany possible ho azany. Azo atao zany zavatra zany. Donc tsy hoe ny information azonay no diso na izahay manelitsao fa izany ny zavatra misy sy ny possibilité misy. Fa ny zavatra sûr et certain dia tsy tao an-toeran'izy, tsy tao Madagasikara izy ny 28, 29, 30. Ary azony zareo tao tsarany tonga dia mody rehefa vita ny fangatahana fanemorana. Izy zany mikasika ny vovosia dia fititenena koa dia izao. Ny raha ohatra ka voasazy amin'io zany i Romy, raha ohatra ka misy anaran'olona mivoaka ao anatin'izay procès izay dia isika dia tsy raviravin-tanana fa dia hotrongisitsika amin'ny angady sy ny arina koa izay anarana mivoaka eo. Izay dia promesse ataontsika
satria azontsika tao aty ivelany. Ary izany zavatra any tsy vita mora. Eo ilay lazaina mila fanomezan-tanana. Satria ny maka avoka any Londres dia tsy moramora fa tena lafo. Dia anao fanangonana vola isika hipenan'izany avoka anenjehantsika izay olona rehetra voatonona tao anatin'io dossier io ary afaka handray anjara amin'izany daholo na même 1 euro no entinao dia raisiny. Fa imaginez hoe 400 000 personnes aty amin'ny diaspora maneran-tany no handray anjara amin'izany zavatra any. 400 000 anisantsika ka manao fotsiny hoe 1 euro na 10 euro dia manambola isika anenjena izany satria tsy avelantsika moramora ny corruption atao amin'ny firenentsika fa izay tratra aloha dia tsy hananantsika fandeferana. Tsy resaka fampihavanam-pirenena io ny fampihavanam-pirenena dia ny fampihavanana, izany hoe réconciliation de ce qui doit être avec ce qui est. Izany hoe atao araka ny tokony ho izy ny zavatra misy sy ny zavatra iainana. Izay natao hoe réconcilier les choses. Fa tsy hoe fafana fotsiny ohatr'izao na nentina tsy nentina. Afangarontsika malagasy moa ilay atao hoe fampihavanana sy ny atao hoe réconcilier. Dikan'ny réconcilier dia averina amin'ny tokony ho izy ny zavatra tokony ho izy. Ka ny lalàna izay tokony hiatra dia oka hiatra amin'ny olona tokony hiaraka izany. Fa tsy hoe noho ny fampihavanana dia hoe eny ary fafana ny eny sy to amnistia izany. Ny amnistia koa dia tsy ekeny. Misy olona manko miketriketrika anao amnistia générale hono. Tsia. Ohatranay izay voasazy tsy ara-dalàna, voasazy amin'ny zavatra tsy nataonay akory, voasazy be dia be mihitsy, volazaina fa nanao atteinte à la sûreté de l'État, izany no azo anaovana amnistia. Fa tsy ny détournement de deniers publics, tsy ny famonoan'olona tamin'ny 7 février, tsy ny famonoan'olona tamin'ny lundi noir 26 janvier 2009, tsy ny famonoan'olona teo amin'ny 13 mai, ny famonoan'olona teo andohan'ny mandro 16, ny famonoan'olona sy ny fangalaram-bola tao amin'ny CNAPS. Izany tsy misy amnistia possible. Fa tsy maintsy misy punition, misy sanction pénale. Izay no atao hoe réconciliation. Rehefa voasazy ny olona izay manao ny elika vehivavy satranao dia izay vao tony ny sain'ny vahoaka. Ka izany tsy hoe kory hoe fitiavana te-hanenjika na hoe esprit de vengeance na aty andafy matoy isika rehetrarehetra amin'ny respecter code de la route hoe tsy mandeha hoe brûleko feu rouge io fa za akoho maiky satria matahotra misy azy. Matoy isika mametraka ceinture daholo rehefa anaty tomobila na ny any aloha na ny any aoriana fa tsy chauffeur ihany matahotra ny andola amende eo. Matoy isika manaja ny lalàna rehetrarehetra misy eraky ny tany izay hipetrahantsika, matahotra ny ho voasazy ary fanajana ny lalàna. Ka izay fanajana ny lalàna izay no angatahitsika ao Madagasikara. Fa tsy hoe ndao hoe fampiatsara velantsika satria hoe manjary raha mandrika no andeha raha ho toerina ity fifidianana maloto nataony Andry Rajoelina ity ka dia avelao izy eo tsy tompoko. Araka ny tenenina teo, ny tolona ny razambentsika, ny tolona ny olona tamin'ny 47 vao nahazo fahaleovantena, ny verina fahaleovantena 1960. Lava be zany fa saingy amin'izao tolona ray volana nataontsika teo tamin'iny mbola tsisy tikazany. Fa mbola afaka tohizantsika io tolona io amin'ny fomba rehetra
les dispy ataon'ny série tena hoe inona zany anaovana ty série ty madiso ohatr'izao en toute impunité 84 isan'ny inscrits 88 isan'ny votant 85 mbola mihoatra ny inscrit ny nombre de voix azon-drajoelona dia moa dia ataony hoe 100% le izy fa nefa zany 85 zany mihoatra ny 100% na atao zany efa tsy dia tsy haiko hoe logiciel ave manao an'io sa dia fenofenoana ohatra zao fotsiny le izy sa hoe comment fenofenoana fotsiny dia tsy misy ve zany atao hoe impunité tena hoe tsy misy ninina zany azo atao an'ireo seni ireo ve ka izao averika any tsika tsy mila rajoelona hiverina eo amin'ny fitondrana satria namotika ny firenena hitantsika tsara zao ny vaovao nivoaka omaly fa lasa firenena farany mahantra indrindra alohan'ny farany Madagasikara